Tsy marina angambizay satria mbola tsy nakatra fitsarana izy fa ny zavatra misy dia misy intelo miatoana ny fisamborana ary ny déferment izay misy teo amin'ny raharaha ny colonel Patrick iny hitantsika tsara fa teny amin'ny ainao manjery sy ny réseaux sociaux izy dia lasa mazava fa nongam-panjakana lasa mazava izy fa manana basy ary afaka mamono sy napitahotra totsika manao menace amin'ny arma izay ananany izay lazainy fa mbola ny ampelatanany izany rehetrarehetra izany dia eriko anaty any lalàna izy dia milaza fa miafina sy mitsoaka eraky ny Madagasikara dia nisy zany tamin'ireo déferment anankitelo miantoana ireo dia misy ifandraisana aminazy daholo na le atteinte à la sûreté de l'État zay déferment voalohany misy any Silver Betsaroana misy ifandraisana aminazy koa ny déferment faharoa zay misy any DG any FSM général Alfred sy ny namany izay voatazona ary hita fa nisy fikambanana ataontsika hoe association mikonokona izay fanonganam-panjakana zay mitariny tao anatin'ny fivoriana izay voalaza tao anatin'ny fanadihadiana zany dia misy mandat d'arrêt sy avis de recherche zany contre anazy amin'ireny déferment ireny io mandat d'arrêt io no nafana mametraka anazy avy hatrany any Antsiafa satria mandat d'arrêt rehefa exécutena dia alefa any am-ponja ilay olona zao zany izy dia atao enquête ny fitsarana izay tazomana anazy ama individu dangereux sady mety hitsoaka anazy dia rehefa vita ny enquête préliminaire izay atao anazy dia ho déféré eny parquet izy dia mandeha ho androna ny fitsara-panao famitorana dia anaoriana izay vao mandeha ny fitsarana izay mety avoasazy anazy folo taona ka mandrapafatiny hatranazy ary makasika le tanora zay dia mbola voatazona amin'ny polisy mitondra fanazavana ihany dia avoka fa ho an'ny fitsarana tiako aloha ny manamarina fa mbola tsy any anivo fitsarana ny dossier izany hoe ny polisy ny gendarme manao enquête ao amin'io fanaizana dia tiana ihany ny manazava ny saim-bahoaka fa ny ireo tanora izay voatazona ireo dia voaroroy amin'ireo affaire anankitelo izay niresako teo satria tratra tany anatin'ny fanadihadiana ny fifandraisan'ireo tanora ireo amin'ny colonel Patrick sy ny olona sasany izay voatazona amin'io anisan'izany le Andriamatoa atao hoe Guibaré izay anisan'ny voasambotra hitany conversation WhatsApp hitany conversation Telegram izay natao zareo ary misy ny document izay nanomanany zareo ny fihetsiketsehana sy fanonganam-panjakana izay nieritreretino atao ary anaovana fanadihadiana mikasika an'izay fifandraisany zareo izay no nitazomana an'ireo mpikambana anatin'ny GNZ ireo tiako ampiana ihany koa fa tsy misy torture tsy misy fikasihan-tanana velively tamin'ireo ankizy ireo ary nanao fanamariana zany mihitsy zareo isaky ny mivoaka avy atao enquête fa tsy fantatro mahatonga ny avocat izay mijoro vavolombelona fa naratra ireo fa afaka mampiseho an'ireo ankizy ireo izy amin'ny aina manjery sy ny vahoaka rehetrarehetra hoe tena maratra sy tena misy nanao torture ireo anankiray amin'ireo ihany no misy mangana satria tamin'ny fisamborana anazy dia nianjera tamin'ny moto izy rehefa nitsoaka dia io consigné ao anatin'ny PV ihany koa hoe izy nianjera no namparatra anazy ary nalaina sary alohany enquête fa tsy nisy fikasihan-tanana na izany dia za te hiteny aminareo ny tanora malagasy dia manipule hatrany amin'ny mpanao politika lasa tsy faharesedahatra no mahazo an'zareo fa lasa hoe fikaramana nady le izy lasa mercenariat dia te hiteny amin'ny tanora malagasy aza manaiky ataon'olona fitaovana ohatra izany satria raha tena maresy lahatra anao le fitikevitra hijoronao ny fitondram-panjakanao anaty falavozana dia mamela malalaka fanehokevitra sy ny fanaovana fitokonana endalabe ary hitantsika izany fanamena alalana hitokona malalaka ary zareo teona dia tsy nahazo olona fa kosa ny fidirana anaty fikambananjolona amono sy anongana ny mpitondra dia erika dia tandremy ihany izay zavatra